Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 9:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 9:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 9:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 9:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalala ny amintsika amin'izao fotoanany izao dia faly be indray ny tenako mihaino aminao eto androany sady manona fiadana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantso miaraka aminay eto indray amin'ity androany ity. Dia misaotra anao indray mbola nifidy niaraka aminay eto androany na dia efa alinalina aza ny andro dia tononona amintsika foana ny fiadanana ny tompo ary dia matoky sy mino fa ifampahery eto indray tsika amin'ity androany ity. Voalohanteny aloha dia ny fahatarana fa dia misedra olana ny fandarana antsika, misedra olana ny fanaovana live eto anivon'ny Facebook amin'izao fotoana izao. Ary dia
tsy tsika reny tratran'izany fa zay rehetra manana telefona amin'izao fotoana izao dia ny système Android misy problème nanomboka tamin'ny omaly. Isaorantsika an'Andriamanitra fa omaly aloha ny telefontsika anankiray ny pagentsika anankiray dia efa tsy afaka nanao live. Dia androany indray dia telefontsika roa tsy afaka nanao live. Dia isaoran'Andriamanitra mbola misy an'ity iray ity indray aloha mbola fotoana fahatsika mihoneto indray androany. Isaorantsika an'Andriamanitra ny zavatra rehetra fantaniako voalohany mialohan'ny fampiarabantsika maheno tsara navy ianareo. Mba valio kely hoe tompoka azafady izay fanontaniana izay hoe ohatry ny fahinonareo anahy isan'andro ihany ve fahinonareo henonareo tsara ihany ve ny zavatra teneniko hitanareo tsara ihany ve ny sary sady aza adino manao j'adore satria possible mety ho tapaka ny fotoanantsika raha ohatra ka tsy alefantsika ny j'adore. Fanontaniana aloha hoe maheno tsara Austina Seri Coco maheno tsara misaotra anareo. Tahitopary andao ny fampiarabitsika nareo zay tonga voalohany eto androany androany vao niaraka aminay eto dia teteny aminareo zay hoe tonga soa raisina tanandroa nareo faly be zay mandray anareo dia ny irarinay tsy androany antsika nifankahita fa hifankahita eto foana tsika isan'andro isan'andro mandritra ny herinandro anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izao. Hita tsara mihitsy sady maheno tsara mihitsy. Misaotra anareo. Misaotra an'Andriamanitra mbola manokatra lalina fa raha ny tena marina dia tsy nisy intsony ty voalohany dia mahazo tsodrano. Eo ary le j'adore antsika tapaka sady ny fandarantsika zao raha tapaka izy ity ka tsy misy intsony ny live aloha mandrapiveriny mandrapisavan'ilay problème eo anivon'ny telefonitsika rehetrarehetra reto dia any anaty zoom atsika no miona isakariva amin'ny fotoana ny vavaka fiambenana dia any anaty zoom isika no manantanteraka ny vavaka fiambenana. Anaty zoom isika manantanteraka ny commencement raha mbola tsy mety koa anaty zoom ihany koa tsika niara hitandrina sabata. Zay ry havana aza vela hisy asakana antsika amin'ny fitiavana ny Kristy aza vela anao hisy asakana antsika amin'ny fiarahana amin'ny Kristy fa any anaty zoom mandefa SMP amiko ianareo rehetra zay maniry hiaraka aminay mbola naraka an'izao fandarantsika amin'ny fiaraha-mivavaka izao dia iverina taka ny talohantsika tanaty messenger mbola tsy nisy zao live zao haitsika ny aran'ny vavaka sy ny ray fo ny ray saina ny ray fanahy ary ny vavaka ny rehetra tao anaty groupe na messenger. Ahoana ny tsy ho haitsika ny rehatra indray anaty zoom iverina amin'ny talohantsika raha tapaka ny live raha tsy mety intsony ny live tsy mampaninina zany mandefa SMP amiko ianareo izay maniry hiaraka aminay anaty zoom fa fiarahantsika anaty zoom dia mbola mamy lavitra noho izao live zao fa teneniko anao koa dia mandefa SMP raha tapaka ity dia anaty zoom tsika miona androandry, anaty zoom tsika raha pitso alina amoka amin'ny sivy sasany, anaty zoom tsika amin'ny sabata anaty commencement manomboka amin'ny folo raha sasany satria raha tsisy moa ny live dia tsisy tsony mihitsy ny live amin'ny fandarina rehetrarehetra fa dia aty anaty zoom isika. Tsy mampaninina atsika zany vitantsika foana zany fa zay ny zava-misy tsy afa-manoatra tsika zay ny zava-misy dia ikentsika araka izany. Andao aloha menina tsodrano aloha nareo izay tonga ranabavy Sylvia sy nareo rehetra any Koweït, Arabie Saoudite, Chine, Madagasikara, Oman, tahiny tompontsika rehetrarehetra tia alotsodranareo amin'ny salama fa 720 ka ny andininy fa 5 salama fa 720 andininy fa 5 amin'ny aran'i Jesosy manao hoe rainy kabotsy sy mpamerariny mpitondra tena, rainy kabotsy sy mpamerariny mpitondra tena Andriamanitra ao amin'ny fonenany masina. Andriamanitra mampitoetra trano izay irery tena mamoaka mpifatotra amin'ny fanambinana izy fa ny maditra hitoetra amin'ny tany karakaina. Halleluia, amen. Mba alefaso havana le j'adore alefaso le j'adore fa dia tapaka ny fandarantsika tahitoparitsika rehetrarehetra ifampiarabaritsika aloha zay ny tsodranareo salamo fa 20 azafady salamo fa 20 andininy fa 5 salamo fa 20 fa 10 salamo fa 20 andininy fa 5 izy teo zay ny tsodrano azonareo tamin'ity androany ity. Ndao ary tsika ifampiaraba maromaro ny anarana efa tsy hitako satria nisy le tapaka Marie Hortensine hitako eto dia manarakaraka azy Koweït moa zany Andrasaka Patitsi France Favelazana Kadaba Koweït, Koda Léonie Koweït, Marie Hortensine Koweït, Koda
verina amin'ny taloha mihitsy na ny fikitiana ny telefona raha fa tsy mety oatra ny taloha ntsony. Mampionina France, Rodine Marie Koweïty. Mialatsiny amintsika fa betsaka anarana tsy hitako intsony a. Betsaka anarana lasa tsy hitako intsony. Ny ana-maheno so Italie, Angelina Diamant, Chine, Rodine Marie Koweïty, Mami Koweïty, Tina Serikoko Chine, Kikolonga France, Ambintso Macrine Koweïty, Ajadomona Allemagne, Geneviève Andriamananjara France, Kada Kamarala France, Yama Odile Koweïty, Angèle Pagès France, Selina Rosmina France, Lovlitina France, Gina Randrina Solo Chine, Boursilda Koweïty, Jesus Nouerko Koweïty, Angelina Diamant Chine, Kotanela Belgique, Erika Rak France, Randrina Solo France, Ajax Kapatici France, Tahin Top Zamina Camarade Jesus France, Marina Tiana Kadada, Itody Raonso France, Tongaso, Andandry France, Angelina Rodriguez, Arabie Saoudite, Kada Kamalala, efa niteneniko teo. Mazava be ny tsara ozy aja, misaotra an'Andriamanitra. Tirana Kotoarzaka France. Dia tahiny tompy ihany koa Marina Tiana efa niteneniko teo. Soameva France, Marie-Jo États-Unis, Tojo Allemagne, Razana Monique Koweïty, Indonésien Suzelle efa narabaiko teo. Eme Manambotso France, dia Tongaso isika menakavy Salamo 6856 misaotra ny domonana misaotra ihany koa. Zay angamba nareo rehetrarehetra, tahiny Jesosy nareo marita hatramin'ny farany daholo. Miloha ny zavatra rehetra aloha dia ndorotsika hivavaka. Ndorotsika metraka ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Dia ndao ampandrosotsika ny navavintsika Bartel any Madagasikara. Izy no hivavaka ametraka ny fotoana am-pelantan'Andriamanitra. Fandoary ampandrosotsika ny navavintsika Bartel. Tahiny tompo Bartel, anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy sika rehetra. Dia mbola resoko fifaliana ho ahy indray rehefa malala ny mbola ahafahako mitondra ny vavaka fanomboana eto amin'izao vavaka fiambenana ho ataontsika etony io izao. Koa dia manasa antsika rehetra ary hivavaka sy hiara hivavaka amin'izao fotoana izao. Hiaraka hanondroka ny lohantsika isika talaomin'Andriamanitra. Ray na hitsara fosy masina indrindro, Jehovah Rainay malala. Rainay tokoa ianao amin'i Jesosy Kristy zanakao. Misaotra anao izay fa mbola nomenao izao fotoana izao, ahafahanay indray miaino ny teninao Andriamanitra. Ahafahanay miaona aminao indray, handray hery sy fampianarana avy amin'ny mpanomponao rehetra. Andriamanitra tsara sy masina indrindro, arovo izao fotoana izao Andriamanitra. Arovo tsy ho voakitikitiky ny devoly mba tsy ho tapatapaka tompo izao fandaharana izao. Taio koa ireo namanay izay mbola eny an-dalana hamonjy izao fotoana izao. Ianao mampalalaka sy hampahafaingana ny dian'izy ireo Andriamanitra. Mangataka aminao koa izahay ho an'ny mpandray anjara rehetra eto Andriamanitra. Ianao ny ho anendry ny teninao eo am-bavan'izy ireo. Dia ny mpitoriteny sy ireo sy pasteranay izay mamelabelatra ny teny izany. Arotsay aminay ny fanahinao masina, ampitoetra ny teninao tsara sy masina indrindra ary ny fampianarana rehetra izay hoentina eto atao ao anatin'ny fonay. Mangataka ny fitahinao izay, mangataka ny fiarovanao amin'izao fotoana izao Andriamanitra Rainay sy masina indrindra. Arovo ny koneksionay, arovo ny fitaovana rehetra izay ampiasainay eto Andriamanitra. Ianao no hiaro izany, tahio mba tsy ho voakitikitiky ny devoly. Koa dia petraka feno am-pelantananao izao fotoana izao Andriamanitra. Manjaka Jesosy, manjaka amin'izao fotoana izao ianao. Amin'ny anaranao velona avy any Nazareta Jesosy no nanondratana izany vavaka izany amin'ilay ray. Misaotra ray masonao. Alleluia. Amen.
Alléluia, mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Bartel tao anatin'izay vavaka mamy sy matsiro izay netiny tamintsika teto androany ndao ary tsika iemira avy hatrany tsika ho an'ny aniritsika dia tsy eto rahalahintsika Jonathan hivavaka ho an'ny hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto amin'ity androany ity ka dia ndao ary ampandrosoantsika izy ampandrosoantsika ny hira Nabavlina artisanat de Madagascar France Mami Koweït Randarina Marie-Charline Madagascar ireo mbola tsy voarabako teo dia tahiny tompo atsika rehetrarehetra meno finaritra dollar mikasikasika an'ity moa no ataontsika ny toritentsika eto rehefa avy eo meno finaritra dollar samy tahiny tompo isika rehetrarehetra Mino raha nahitanao nandeha ambony rano dia sitrana lay vehivavy narary taona maro lay maty fa naleviny efatrandro efa potika be vao niteny anao dia nitsangana ka indro nandeha tsy mino aho raha nahitanao nandeha ambony rano dia sitrana lay vehivavy narary taona maro lay maty fa naleviny efatrandro efa potika be vao niteny anao dia nitsangana ka indro nandeha dia vitanao mianova ny fiainako raha ainao ny manao an'izany dia ainao ny manova ny fiainako raha vitanao zany Jesosy dia vitanao mianova ny fiainako efa taona maro tsy nampaninona azy voahiliky ny vahoaka maro dia nanampinoana hoe tsy maintsy manakaiky azy eny aho raha makasika lambany fotsiny aho dia sitrana lay vehivavy voakeza ny aretana efa taona maro tsy nampaninona azy voahiliky ny vahoaka maro dia nanampinoana hoe tsy maintsy manakaiky azy eny aho raha makasika lambany fotsiny aho dia sitrana Jesosy dia vitanao mianova ny fiainako raha ainao ny manao an'izany dia ainao ny manova ny fiainako raha vitanao zany Jesosy dia vitanao mianova ny fiainako raha ainao ny manao an'izany dia ainao ny manova ny fiainako raha vitanao zany Jesosy
dia vitanao ny amova ny fiainako raha hainao ny manao an'izany dia hainao ny manova ny fiainako raha vitanao zany Jesosy io dia vitanao ny amova ny fiainako raha vitanao zany Jesosy io dia vitanao ny amova ny fiainako raha vitanao zany Jesosy io dia vitanao ny amova ny fiainako. Alleluia. Saotra an'Andriamanitra tsika amin'izany hira zany a. Tian'Zuzelle le hira. Eny ary mankasitraka ny namorikira. Dia tahin'ny tompo tsika menakavy tsika tsirairay avy a. Hiditra amin'ny toroteny tsika. Alleluia. Dia andao ary aloha mampandrosotsika aloha tsy ho ela ihany koa tsika dia ahita raha mitoy ty zavatra ty a. Dia hitanareo izay sary hitanareo io raha ohatra ka mitoy a ny tsy fitezan'ity Android ity dia ho avy ny fotoana hiverina amin'ny taloha koa mety mbola i-insistanao live ihany tsika fa miverina amin'ny taloha. Hitanareo ny live-tsika taloha tsy misy an'izany hoe mipotra ny misy hira mipotra fa za foana ihany ny hitanareo eto ohatr'izao mandrapatapitra hoe adindray za zany nareo zahako ihany ny hitanareo eto ka manatsafidytsika na dia izay a ahitana adindray sasany eto nareo fa mbola isy ihany ny live a na hoe ataontsika ihany koa hoe le teneniko tamin'ny voalohany teo a tady foantsika hevitra izay afahantsika manohy an'ity fandarantsika ity fa dia isaorantsika an'Andriamanitra zao mbola samy eto tsika androany. Tsara be le hira ary tianareo daholo zany le hira teo a. Zazanaso Sylvie, Angelina Diamant, ny anamaheno Sory, Nambina, Lina tia le hira daholo. Intelo tapaka sady ny any aminao ty amiko fa intelo nisy signal zay. Fa azadino a le azadino le mandefa le cœur kely tsika miaravana malala. Eny ary zay no ela fa andao ary tsika hiditra amin'ny tenan'Andriamanitra mampandrosotsika ny rahalahintsika Jonatana izay hanao an'ilay toroteny ndry tsy le hoy rahavavy na adindroa fa za mihitsy ny fandarantsika teto taloha e ny nivoatra izy tsy aty andreny dia lasa hitanareo misy an'ireny hoe mivadika mivadika dia misy hira misy clip fa tavoalohany za ohatr'izao foana ny fandarantsika zahako ihany io mamelabelatra sy meny toroteny io fa ataontsika izay magnatahantsika Andriamanitra mbola mpitoy foana aloha. Io ma tsy mety fitoy amin'ny fanapahana tanteraka ny connexion amin'izay tsy fantatra intsony a fa dia mandrapahatonga ny fofinaina farany mbola afahantsika manao dia miezaka foantsika mifampizara eto. Aza adino a raha misy ny fahatapahana ka tsy afahana manao live intsony dia anaty Zoom. Fantatrareo ny compteko radio Kiradio ireo fandarana Kiradio ireo a azonareo andefasana message daholo ireo a hitako daholo. Alleluia. Dia mitenena hoe za hanao Zoom dia Zoom aloha zao mbola afahantsika manana mbola zato sika afaka tafiditra zay Zoom antsika le mba version professionnelle dia mazaka hatramin'ny olona zato ngamba izy zay na mihoatra tsy tadidiko tsika eto ary 10 fotsiny zay ke mahatsara le vitsivitsy ihany koa dia mbola afaka miaraka aminay anaty Zoom ianareo a hifampaheritsika. Lasa ary tsika tahin'ny tompo ary a isika rehetra hitondra tenan'Andriamanitra raha navavitsika rahalahintsika Jonatana dia avy eo amin'ny ferineto a mamelapelatra ny tenan'Andriamanitra. Tahin'ny tompo a Jonatana hanao ny fitenenana. Alleluia. Tahin'i Jesosy pasteur dia mbola faly manona fiadanan'ny tombo koa antsika tsirairay avy zay tonga eto amin'izao fandarana vavaka fiambenana izao. Faly be indray androany hizara ten'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy
Ary resaka fahasoavana lehibe ho anahy foana ny fahafana hoe mizara ten'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy izay tonga eto. Dia andao ary tsika tsy ianao maka ny ten'Andriamanitra avy hatrany ry havana malala. Ny ten'Andriamanitra izay tiano tenena amintsika sy ianao indray andro dia hitantsika eo amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko 412 dia ny 10. Tantara faharoa toko 412 dia ny 10. Vakintsika aloha ilay soramandry amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny niandohan'ny nanjakany asa sy ny nandravany ny fomba fivavahana tsy marina ary ny nandreseny ny Etiôpiana. Dia vakintsika amin'izay ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary asa nitarana tamin'i Jehovah Andriamanina ka nanao hoe Jehovah tsy misy afa-tsy ianao no mahavonjy ny tsy manan-kery. Raha iadiny maro izy ka vonjeo izay Jehovah Andriamanitra fa ianao no ankinanay ary ny anaranao no andehananay ady amin'ireto olona ireto. Jehovah ianao no Andriamanitra aza vela hisy olona resy anao. Amen. Androany tsika sy ianao ry havana malala dia hiresaka an'ity tantarany asa ity indray tsika. Ty ten'Andriamanitra ity moa dia efa mitoriana teto fa tena nakasika anaty ten'Andriamanitra ity ry havana malala. Tena niasa teo amin'ny fiainako ity ten'Andriamanitra ity dia izay no tena hoe tiako izarana an'izany ten'Andriamanitra zany androany hoentina hampahirezana antsika tsiraray avy ary misy antony indray matoa ty ten'Andriamanitra ity mbola verina amintsika tsiraray avy androany. Dia averiko vakiana kely ilay teny asa teo hoe osy ilay ten'Andriamanitra hoe ary asa nitarana tamin'i Jehovah Andriamanina ka nanao hoe Jehovah tsy misy afa-tsy ianao no mahavonjy ny tsy manan-kery. Eto ry havana malala asa tena hoe natsapa ny tenany izy natsapa izy hoe malemy izy, matsapa izy hoe tsy manana hery izy ho hiadiny amin'ny fahavalana, tsy manana tanjaka izy hiadiny amin'ny fahavalana. Tena niteneny mihitsy izany ao anatin'ilay ten'Andriamanitra hoe tsy misy afa-tsy ianao izy no mahavonjy ny tsy manan-kery raha hiadiny maro izy. Dia toy izantsika ilay ten'Andriamanitra hoe ka vonjeo izahay Jehovah Andriamanitra fa ianao no ankinanay ary ny anaranao no andehananay ady amin'ireto olona ireto. Teto ny problemany asa. Ny problemany asa moa raha vakintsika io ten'Andriamanitra dia ny fahavalony dia ny Etiôpiana izay hiady amin'ny zareo. Nefa asa dia tena mametraka hoe malemy izy, tsy manan-kery izy, tsy manana tanjaka izy hiadina amin'ny Etiôpiana. Fa ny zavatra nataony dia izao napetrany teo ampelantanan'Andriamanitra izany adiny izany. Napetrany teo ampelantanan'Andriamanitra ny tebotebon'ny olana. Ary ny anaranao izy no andehananay hiady amin'ireto fahavalonay reto, amin'ireto olona ireto. Tamin'ny anaran'i Jehovah, tamin'ny anaran'Andriamanitra no netiny hiady amin'ny fahavalona. Napetraka asa teo ampelantanan'Andriamanitra izany olana izany. Dia vakintsika ilay ten'Andriamanitra andaoka vakintsika amin'ny tantara faharoa toko 412 1:12 dia manao an'izao ilay ten'Andriamanitra hoe ary Jehovah namely ny Etiôpiana teo anoloan'ny asa sy ny Joda ka dia nandositra ireny. Alleluia. Averiko fandroany kely ilay ten'Andriamanitra hoe ary Jehovah hozy izy namely ny Etiôpiana teo anoloan'ny asa sy ny Joda ka dia nandositra ireny. Namaly vavaka ny asa ry havana malala Andriamanitra. Ny asa izay nilaza hoe tsy manan-kery. Ekena ry havana malala fa tsy nanan-kery asa fa napetrany teo ampelantanan'Andriamanitra ny olana. Napetrany tamin'ny anaran'i Jehovah. Jehovah noentiny niady tamin'ireo fahavalona. Ny anaran'i Jesosy noentiny niady tamin'ireo fahavalona. Dia inona no nataon'Andriamanitra? Inona no nataon'i Jehovah manoloana an'izany fitaraina ny asa izany? Namely ny Etiôpiana izy. Ary ny lasa nandositra hozy izy ny tenin'Andriamanitra ny Etiôpiana teo anoloan'ny asa sy ny Joda. Alleluia. Izao ry havana malala. Amin'izany ten'Andriamanitra izany dia tena hoe misy fijoroana vavolombelona kely tiako zaraina amintsika.
araka ny lazaiko teo moa hoe ty tena Andriamanitra ty dia tena hoe nakasika ana ary tena niainako ary napiariko teo amin'ny fiainako zany tena Andriamanitra any dia tena hoe nahitako vokatra. Zao ry havana vao aingana moa nisy examen zay zany nataoko. Examen tsy hoe examen kelikely io examen fa examen ngeza ary tena ngeza eo amin'ny fiainana zany examen zany. Dia raha nanao l'examen ho avy amin'izay zany fotoana nanaovana l'examen dia manomboka ny taitaina amin'izay. L'examen moa tsy mora moa izy fa lesina tena hoe lesina be da be dia araka ny fantatritsika tena tsy hoe amin'ny teny gasy le izy fa amin'ny teny vahiny dia sarotra ihany comprendre le teny indraindray teny gasy ary indray mianatra amin'ny teny gasy mbola misy tsy azo any maika moa fa amin'ny teny vahiny dia tsy mora zany le izy. Dia nandeha amin'izay ary nianadesina tena efa nianatra tamin'ny foko tena nianatra nataoko ny fomba rehetra nianarako ny lesina fa araka ny voalaza hoe betsaka le izy sarotra le izy tsy mora le izy dia manomboka amin'izay ny examen nanomboka ny taitaina amin'izay. Dia tena mivavaka foana manoloana an'izany fa nanomboka amin'izay zany le examen nanomboka ny premier jour dia potra amin'izay ny sujet natao ny examen 3 jours moa le izy dia le examen rehefa malala tena hoe tsy mora le examen tena be da be ny fanontaniana tsy haiko be da be ny zavatra tsy azoko fa raha tsy azoko le fanontaniana dia ao amin'ny maha-olombelona mitaitaina fa zao ry havana malala araka ny teneniko teo ty ten'Andriamanitra ty ry havana malala tena hoe ty ten'Andriamanitra ty nientiko nampahery anahy tamin'ny examen zay natrehako ty ten'Andriamanitra ty tena hoe mivavaka maraina dia ty ten'Andriamanitra ty nataoko hoe tsy misy afa-tsy anao Jehova no mahavonjy ny tsy manan-kery tena hoe manoloana ny examen ry havana malala tena hoe betsaka ny tsy haiko betsaka ny zavatra tsy haiko ary tena hoe sarotra tamiko le examen fa ty ten'Andriamanitra ty tena naveriko tao anatin'ny fisainako nataoko tao anatiko tao tena manomboka ny examen dia ataoko andohako foana hoe Jehova tsy misy afa-tsy anao tsy mahavonjy ny tsy manan-kery fa apetraka eo am-pelantananao ty Jehova amin'ny anaranao no atrehako an'ity examen ty amin'ny anaranao Jesosy no anaovako an'izao examen zao. Dia zao ry havana malala tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany tena direct Jesosy fa nivaly examen dia afaka soma tsara tena hoe tsapako fa tsy noho ny amin'ny heriko tsy noho ny amin'ny fahaizako satria raha tena hoe fahaizako tena tsy afaka n'le examen raha zavatra ny siratako tany raha ny fahalalako tsotro zao tsy afaka tamin'iny examen iny ary tena za mihitsy miteny an'izany fa noho ny amin'ny herin'Andriamanitra napetraka teo am-pelantanan'Andriamanitra le izy dia tena nasehon'Andriamanitra na ny heri. Androany ry havana malala androany ty hitodika amintsika tsiraray avy zao ry havana malala tsika asianao reto dia samy tsy manan-kery daholo manoloana an'izao fiainana zao be da be ny zavatra atrehantsika fa zao amin'izany tsy fananantsika hery za mihitsy no ivavahantsika amin'Andriamanitra amin'izany tsy fananantsika hery za mihitsy nanompontsika ny Jehova zao raha mbola haiko le examen teo raha mbola ohatry hoe nianadesina ka zany anadesina fa raha ohatry hoe nianadesina dia mipotra le examen dia haiko daholo le zavatra mipotra tany mora tamiko dia mivaly ny examen dia afaka nyrehariany hoe noho ny amin'ny fahaizako noho ny amin'ny fahalalako dia normal raha afaka tamin'le fanadinana fa zao nataon'Andriamanitra tena hoe tsapako mihitsy hoe na dia tsy nahay arany tian'Andriamanitra tsy irery amin'ny fahaizako fa tena tian'Andriamanitra ho tsapako mihitsy hoe ao amin'ny fahalemeko io amin'ny tsy ao amin'ny matapidalakalehana ao Jehova afaka maneho an'ny heriny ao Jehova ny afaka maneho an'ny tanja maneho an'ny voninahiny dia zany mihitsy ry havana malala androany ninina ady manoloana anao ninina zavatra manoloana antsika tsiraray avy mety misy olana indraindray amin'ny fiainanao mety mbola voavahanao any zany dia mbola afaka miteny ianao hoe normal raha voavahako fa eo amin'ilay zavatra manoloana anao ozy ianao hoe tsy possible intsony ty eo ianao le milasy hoe tena tsy manan-kery Jehova tena impossible Jesosy no avoavahan'ity olana-ty eo ny zavatra ataontsika sy ianao dia no mametraka an'izany eo am-pelantanan'Andriamanitra ary tsy misy
fa olana afaka ataontsika isanao afa-tsy izay ihany dia mametraka azy eo am-pelantanan'Andriamanitra ary amin'ny anaran'i Jehovah no entintsika mandeha miatrika an'izany olona antsika izany dia eo Jesosy no maneho an'hery. Noho izy ilay tenin'Andriamanitra teo hoe ary Jehovah ozy izy namelon'ny Etopiana teo alohan'ny asa sy ny jota dia nandositra ireny. Nandositra ny olana. Niresen'Andriamanitra ny olana satria natoky an'Andriamanitra asa. Natoky ny Andriamanitra asa nanoloana ny zavatra nanoloana ny problème izay nisy anazy. Androany zany ten'Andriamanitra zany dia te hampahery antsika tsiraray avy. Ninona zavatra manoloana antsika? Ninona ady manoloana antsika? Tsarovy fa ao amin'ny zavatra sarotra indrindra, ao amin'izay zavatra mety efa tsy antenaintsika tsony ao Jehovah maneho ny heriny. Izay zavatra tsy hain'olombelona atao hain'Andriamanitra atao. Dia andao manomboka androantsika isanao tsy hatoky amin'ny herintsika satria raha ny herintsika reraka ihantsika. Voafetra ihany ny herintsika. Fa andao apetraka isanao am-pelantanan'Andriamanitra zany dia izy no andray an-tanana, izy no omba, izy no tantana ary izy no ampandresy antsika. Dia izay indray ary havana malala ny ten'Andriamanitra izay noetiko teto androany. Mankasitraka anao ny hainy teto dia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Amen. Alleluia be. Mankasitraka andrala Jonathan tsika tao anatin'izay tao anatin'izay toriteny mamy be izay nentiny izay. Andriamanitra manakaiky fahasoavana hamaly fitianao raha Jonathan. Mitombo sy dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Jesosy hamaly fity. Alleluia. Misaotra fa mampahery be anay le tenin'Andriamanitra nentinao dia misaotra anao izay rehetra rehetra. Alleluia. Mitombo fahasoavana dia mitombo sy tratrany. Alleluia. Mahafinaritra ty tantara ty mampahery be mihitsy. Tantara faharoa toko 720. Andininy fahafolo moa no nivakin-dralahintsika. Tapaka ny fandarantsika. Fa za kosa vakiko manomboka any amin'ny andininy voalohany tsaingotsaingoako kely dia andininy voalohany no vakiko sy ny faharoa dia ny andininy fahafito sy ny fahavalo hatramin'ny 720 vakiko daholo. Anaran'i Jesosy. Tahitoko aloha Miria, mbola tsy narabeko teo, Miria Randriamalala Madagasikara, asan'ny apôstôly Rahalahy Madagasikara, mbola samy tsy narabeko teo nareo. Tonga soa nareo. Alleluia. Vakiko ary le teny. Tantara faharoa toko 720 andininy voalohany. Hoy ny ten'Andriamanitra. Ary asa dia nanao izay tsara sy mahitsy teo mason'i Jehovah Andriamanitra, fa nandrava ny altaran'ny firenena hafa sy ny fitoerana hafa izy, sady nanotoro ny tsangam-bato tsampy ary ny kapa ny Asera. Point ngeza be aloha izay. Mbola tsy nisy ady, mbola tsy nisy ninina. Vao nipetraka nanjaka asa dia ny zavatra nataony voalohany nanao izay tsara sy mahitsy teo mason'i Jehovah. Ny fanaovanao ny tsara sy mahitsy teo mason'i Jehovah androany ry havako dia tsy androany ianao ny ahazo ny valiny izay. Ela taty aoriana vao misy ny olana. Fa ny tsara sy mahitsy izay nataonao tamin'Andriamanitra tamin'izany ho tsarovan'Andriamanitra ao aoriana kely ao. Ho avy Zera mpanjaka. Zera Etiopiana. Dia mbola tsy tonga Zera Etiopiana ilay fahavalo ngeza be dia manaova aloha ny tsara sy mahitsy anatrehan'Andriamanitra. Ry havana. Ary asa dia nanao izay tsara sy mahitsy eo mason'i Jehovah Andriamanitra. Azo antoka ny ho avy ny asa. Raha isika ny mamaky dia tena atao anatin'ny eritreretintsika mihitsy nandresy asa tamin'ny ady. Satria nanino ny asa? Ny asa tena nanao izay mety sy mahitsy teo mason'Andriamanitra izy. Manentana anao manomboka androany ataovy marina sy mahitsy anatrehana sy tsara sy mahitsy eo mason'i Jehovah. Amin'izao ianao mbola milamina be izao ny fiainanao. Andininy fahafito. Rehefa anao izay tsara sy mahitsy teo anatrehan'Andriamanitra aloha asa dia any amin'ny andininy fahadimy dia voalaza ny tena androany fa nahandro fahizay ny tany tsy nisy ady tamin'izany andro izany. Fa Jehovah nanome azy fiadanana. Ny olona manao tsara ny anatrehan'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra fiadanana. Alleluia. Andininy fahafito tsika izao. Alleluia. Sotro rano kely azafady.
Alléluia. Alléluia. Ilaina ny misotro zany. Fa tsy andro fahizay nefa satria eto an-tany asa no mipetraka. Ary mitondra fanjakana iasa. Ary ny fanjakana entin'ny asa, fanjakan'ny Joda, izy mantsy ny mpanjaka patelon'ny Joda, tany Jodia. Dia fanjakana sy firenena be fahavalo, be mpakala. Ka ianao rehefa be fahavalo sy be mpakala, dia tsy voatery lamina sy andro fahizay mandra-pahafaty ianao. Fa mandro fahizay aloha ianao, mendrika an'izany ianao. Mendrika anao ny anana fandriana fahizay miadana sy finaritra rehefa manao izay sitrapon'Andriamanitra ianao. Nefa ao anatin'izay ihany koa, ianao mila mahita ny herin'Andriamanitra. Ahoana ny ahafahanao mahita ny herin'Andriamanitra? Rehefa anao ilay miadana sy finaritra iny, tsy dia hitanao izay. Fa ny afaka hitestehnao ny herin'Andriamanitra, ny afaka hitestehnao hoe aiza ho aiza zany herin'Andriamanitra zany dia any amin'ny ady any. Any amin'ny ady any, raha tianao hita ny herin'ny sandrin'Andriamanitra. Toy izay Andriamanitra amin'ny 7 andeha mba omeko anehoako ny heriko kely indray aloha ry asa. 7 ary asa dia nanana miaramila, sady nitahina Andriamanitra izy ara-nofo, ara-karena, ara-fiarikarena, ara-pitaovana, ara-tsakafo. Fa nitahina Andriamanitra koa izy ara-tafika. Ary asa dia nanana miaramila 3 hetsy mpitana pinga lehibe sy lefona avy tamin'ny Joda, ary 702 hetsy mpitana apinga sy tsipika avy amin'ny Benjamina. Ireo rehetra dia lehilahy mahery avokoa. Nanana force spéciale zany. Lehilahy mahery zany ireny tena azo zany hoe élite. Élite. Tsika zao any Madagasikara manana le hoe section ana gendarmerie hoe G6. Hoe manao kagolina reny dia lehilahy ranjanona be rehefa misy grevy, rehefa misy ady amin'ny jiolahy mahery vaika. Reny zany nisy atao hoe force spéciale reny. Reo olona miaramila izay 3 hetsy miampy 7 alina sy 3 hetsy, zany hoe 7 alina sy 5 hetsy zany. 580,000 nisan'ny miaramila ny asa. Betsaka zany betsaka zany. 500. Misy fotoana tsika mieritreritra antsika hoe betsaka, fa mbola misy betsaka amintsika ao ambadimbadika ao. Ary avelan'Andriamanitra isy ireny. Avelan'Andriamanitra isy ny betsaka sy ny matanjaka noho itsika, mba tsy hitokitsika amin'ny herintsika fa hiantsoantsika an'Andriamanitra ilay mahery lavitra noho ny rehetrarehetra. Dia tonga avy any zera Etiopiana, firy izy ianao miaramila? 300 sy 1 tapitrisa. Avy roeny mahery amin'ny miaramilan'ny asa mpanjaka. Satria manana miaramila izy 1 tapitrisa, dia manana kalesy 300, ka eo ambonin'ilay kalesy tsy maintsy misy miaramila koa. Zany hoe miaramila 3 hetsy sy 1 tapitrisa zany. Miaramilan'ny zera Etiopiana. Na dia nanana tafika neritreretan'ny fanatanjaka sy ngeza aza, hiasa ry havana, dia nahatsiaro ihany izy hoe zava-poana kay, kelikay ny heriny. Satria tonga dia avy roeny mahery ny hanafika azy. Tsika ry havana mijery baolina na rugby, misy anankiray miala amin'ny ekipany anankiray tena tonga dia misy fiantraikany be mihitsy hoe 12 ny mpilalao baolina dia nahazo karatra mena ny mpilalao baolina ny ekipa iray, dia 10 contre amin'ny 12, fa tena hitanao mihitsy zany banga zany. Ary matetika tena misy baolina maty, hita le lavaka, misy banga ao. Ka raha avy roeny very havana 580,000 sy ny 1,300,000 hiady. Aiza ho aiza moa zany? Tonga ny ady, ary ny ady tsy maintsy hatrehana.
tsy afaka hitsoaka ady isika, tsy afaka lozatsika eo ny fanjakantsika men'Andriamanitra atsika, tsy afaka ilozany hiasa mpanjaka ny fanjakana izay nomena azy, tsy maintsy miatrika ady na tiana na tsy tiana. Andiny fa sivy ary asa nivoaka iady taminy dia samy milahatra iady teo Andohasa Zefata akaiky ny Maresa izy. Fomba ny mivoaka miady fa nitahotra amin'izany manahoana ozy nareo? Be dia be nitahotra ao anatin'izany. Mampahery anao mampatahotra ny ady, tsisy ady tsy mampatahotra izany. Ary tsika tsy bedin'Andriamanitra raha matahotra. Dia izany tena preziseko mihitsy izay androany. Resika manamely tena tratra nitahotra rehefa nolona ny ady, hiasa ary mpanjaka ary avana natahotra. Tsika tsy bedin'Andriamanitra raha matahotra, fa bedin'Andriamanitra kosa tsika raha tsy mino. Alleluia. Bedin'Andriamanitra kosa tsika raha tsy mino. Zao no nataony finoana ngeza be rehefa hita andreo miaramila telo Tsirairay tapitrisa 20. Ary asa nitaraina tamin'i Jehovahandriamaniny ka nanao hoe lasa izy nandeha nitaraina. Nanana fotoana izy natsiarovana hoe ilana vavaka ity zavatra ity, vavaka ny vahaolana, fitaraina nan'Andriamanitra ny lalana, tsy afaka hijanona fotsiny eto ozy izy, fa mila fitaraina n'ity zavatra ity. Indray tsy fantatritsika mihitsy fa ny ka izay ilalovantsika efa tonga eo amin'ilay stady tokony mandeha mitaraina amin'Andriamanitra. Asa variana mijery ny fahavalo fotsiny hoe manisy anazy hoe telo Tsirairay tapitrisa. Fandana aingana dia mbola tsiraikitra ny ady. Dia mbola tsiraikitra ny ady. Mandehana mitaraina amin'ny Jehovahandriamanitra. Ary zao no mba teniny Jehova, tsy misy afa-tsy ianao mahavonjy ny tsy manan-kery raha iadivany maro izy. Ka vonjeo zay Jehovahandriamanitra io, fa ianao ny ankinanay ary ny anaranao nandehananay hiady amin'ireto olona ireto. Jehova, ianao ny Andriamanitra azo avela hisy olona resy anao. Zao zany ny vavaky asa. Tsy misy afa-tsy ianao no mahavonjy ny tsy manan-kery raha iadiny maro izy. Misy telo kely eo dia midika an'io teny io dia zao amin'ny heviny hafa hoe Jehova, mora foana aminao ny hamonjy na ny mahery na izay tsy manan-kery. Zay zany midika an'io vavaka hoe Andriamanitra fantatro fa na mahery na manan-kery na manan-kery na malemy ahako na osa fantatro fa afaka ny hamonjy ahy ianao. Androany ty teny aminao, manahoana ny herinao zao? Manahoana ny herinao zao? Kely sa betsaka izy eo. Anjaranao ny manontany. Manahoana ny herinao zao? Lanjanan'izao hoe ny herinao? Rabo. Fa ny asa aloha dia tsapany mihitsy hoe kely ny heriny. Ary fantany fa betsaka ny fahavaliny. Zao no nataony tao an-tsaina. Fantatro Jehova fa mora aminao foana ny hamonjy na ny mahery na ny tsy manan-kery. Tete zany asa manao hoe zangy Jehovahandriamanitra mahatoky anao. Halleluia. Misy tena anankiray zany any amin'ny Samuela voalohany. Rehefa kitsika izay teny zay. Samuela voalohany 2:12 andininy fahaenina. Samuela voalohany 2:12 andininy fahaenina. Ary hoy Jonatana tamin'ny jatovo mpitondra ny fediny, andeha sika ka ny amin'ny miaramila an'ireo tsy mifory ireo, angamba
ombantsika Jehova fa tsy misy masakana any Jehova tsy hamonjy na amin'ny maro na amin'ny vitsy. Halleluia. Jehova rehefa rehefa hamonjy ianao no mavita manisany miaramila hoe telo tsiray tapitrisa reo. Jehova tsy manisany reo. Amin'ny Jehova dia tsotra fotsiny fa valinao ve io? Fa valinao ve reo? Fa valinao daholo ve reo? Zay ihany. Halleluia. Ataovy izay ahatonga anao tsara fihavanana amin'Andriamanitra, ataovy izay ahatonga anao naman'Andriamanitra, ataovy izay ahatonga anao ekipan'Andriamanitra. Fa tsy misy masakana an'Andriamanitra na amin'ny be na amin'ny vitsy. Raha manana trosa ianao tonga eto ohatra na ray hetsy na 1 miliara. Andriamanitra tsy mila mijery eo ina avy no jerena ohatrinona tsara hoe ray 1 miliara ny trosanao da tena ka tsisy kelikely noho izany. Ary tsapany asa fa tsy misy afa-tsy Jehova. Halleluia. Mahafinaritra. Misy raha Amerikanina zay mahafinaritra be anahy. Zao ny titran'ilay hoe zaho mahafantatra lehilahy anankiray mahavita an'io. Zay ny titran'ilay izy. Lehilahy moa zany mazava fa Jesosy. Retsika misy zavatra ohatra folakitsika. Dia le manontany amin'ny iza reto ny tena mba mpanoratra dia izy misy olona miteny eto any amin'ny anina mahavita an'io. Eto any amin'ny Ravao Palotra ao Sabotsy mahay. Eto any amin'ny Ravao Palotra mahavita an'io. Ilay indray raha Jean-Pierre ilay misy mahafantatra an'ra Jean-Pierre. Misy mpanotra tena mahay be mihitsy ao Madagasikara ao, mety misy tsy be mihitsy mahafantatra. Fa zany raha Jean-Pierre zany tena tsapain'ny tanana fotsiny dia fantany ay misy tsy mety tonga dia voakitian'ny tanana orina fa tonga dia milamina. Za dia olona tia mihoatra dia raha Jean-Pierre ny mpanotra anatiny fa matetika misy olona mpandriana zay. Eto any amin'ny anina fa izy mahavita an'io. Raha tsy mamboatra tomobile dia tsy vita amin'ny mécanicien, tsy vita amin'ny garazy hafa dia tsy maintsy misy any teny eto any amin'ny anina fa vita an'io. Halleluia. Dia hoy ilay tononkira mahafinaritra be namana hoe za mahafantatra lehilahy ray mahavita an'io izy misy ohatr'izao hoe tononkira hoe ianao angamba izy efa tsy afaka mandeha intsony amin'ny fonao maratra io, fonao potika io, fonao tena tsy indrinina io. Ndao izy fa hoentiko any amin'ny olona ray ianao fa misy lehilahy mahavita mamboatra an'io. Ianao angamba izy efa tena reraka be ny fanahinao, andao izy fa za mahita lehilahy mahavita an'io. Halleluia. Misy le tononkira misy hoe tsy hainao izy mandeha eo ambonin'io rano io ary tsy hainao no miteny amin'ny tafio-drivotra io fa za mahafantatra olona ray. Halleluia. Mahavita an'izany. Kandroany hiteny aminao inona le problème? Tsy vita mihitsy. Za mahafantatra lehilahy ray mahavita an'io. Za mahafantatra lehilahy ray mahavita an'io. Za ozy izy le tononkira tsy mahavita. Manadio na loto kely fotsiny aza. Fa za ozy mahafantatra lehilahy anankiray mahavita mamadika ny na mena tahaka anjaka ovainy lasa fotsy mankatsakatsaka. Za mahafantatra za koa androany itenao za mahafantatra an'izay lehilahy zay. Ary za androany tonga eto hitory aminao. Telo hetsy sy iray tapitrisa ny fahavaliny asa. Tonga dozy izy asa hoe tsy vitako. Satria za 7 alina sy 5 hetsiny aho. Nen'ny sasany telo hetsy sy iray tapitrisa. Misy ny fotoana mila hampanginina ny tafika ry havana. Fa raha ny tafikitsika tsy mahavita ninninina mihatra amin'ny zavatra mitranga eo anoloantsika. Ary io zavatra io tsy tonga fotsiny io. Fa tian'Andriamanitra hipetraka ny aminao. Fa tian'Andriamanitra hetsika izy mba ho hitanao. Halleluia. Io tsy hoe ianao vonon'ireo ny tanjony io. Fa te hetsika indray Jehova. Jehova te hiady indray zany mba tiako hitan'ny zanako indray. Raha ohatra hoe 7 alina sy 5 hetsy miaramila ny asa. Ka raha enina le teo mbola tsy maintsy niezaka any azy hoe ndao manao ezaka kely tsika fa mitombo kely nisany.
hoy Jehovah dia ataoko avroeny mahery. Na tonga inona teo amin'ny asa zany? Na tonga ny asa nandeha mitaraina tamin'i Jehovah ary nametraka ny ady io teo anatrehany Jehovah. Ianao ngeso izy ny ekinanay e. Misy salamo fa 7:30 la vakitsika. Izy maki tena nanao salamo fa 7:30. Izy tena mahafinaritra be ty. Salamo fa 7:30. Andiny fa 7. Ary ankehitriny inona no andrasako tompo? Ianao no antenaiko. Hoy Davida. Ankehitriny inona no andrasako tompo? Alevaso ny zadorintsika fa tapaka ny fandarantsika raha vao efa misy signal napaka fandarana izy aty. Ary ankehitriny inona ny andrasako? Ianao no antenaiko. Ry havana, iza no andrasanao dia iza no antenainao. Iza no andrasanao dia iza no antenainao. Fa ny asa teto napetra ny miarabila. Petratsika izy fa tsy vitatsika io. Fa misy Andriamanitra mahavita an'io. Halleluja. Misy anankiray mahavita an'io. Aleo za andeha taraina aminy zalahy. Jehovah. Mitotsika any amin'ilay tantara faharoa toko efatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo zao tsika manao hoe andininy fahafolo azafady. Ary asa nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra ka nanao hoe Jehovah tsy misy afa-tsy ianao no mahavonjy ny tsy manan-kery raha hiteny maro izy. Kovonjeo izay Jehovah Andriamanitra io. Fa ianao ny ankinanay ary ny anaranao no andehananay ady amin'ireto olona reto. Ny anaranao Jehovah. Ianao no Andriamanitra aza vela isy olona ary resy anao. Ity dia efa hafetsena anankiray ity. Iasa tsy niteny hoe ianao no Andriamanitra aza vela isy olona resy anay. Izy efa resy. Raha ny isa ny jerena dia efa resy asa. Tsy raikitra akory ny ady dia efa fantatra fa resy asa. Ingera na misy an'izany e. Ianao hoe zao raha ohatra zao hoe mialatsiny tsy manambany ekipam-pirenentsika hoe Barea. Fa raha Barea avy zao anao ohatra anao Brésil na anao amin'ny Allemagne na ekipam-pirenena dia tsika hitondram-bavaka. Fa raha amin'izay tsy miankatra dia resy kosa ny Barea e. Hoe tena hikontra amin'ireny ekipa tena matanjaka be. Ianao ny ekipam-pirenena avy matanjaka tsy haiko zao ohatra nefa tsy Brésil intsony mantsy zao. La Frantsa ohatra na tsy haiko Italia na ohatra izany. Dia hitanao mihitsy zany hoe biby tena tsy miady. Azo atao ny resy tsy miady a. Ao amin'ny baiboly ngery havana raha ohatra ianao tao amin'ny tantara taloha raha misy ny ady. Afaka tsy miady ianao dia tsy maty. Fa mibaboka ianao dia izy ianao hoe za resy dia tsy maty ianao fa andevo. Any velona ihany ianao fa andevo fotsiny. Fa raha iady ianao dia possible ianao ho faty. Zao mba teny ny asa. Ianao Jehovah no Andriamanitra aza vela isy olona resy anao. Zany hoe natosiky asa zany Jehovah Andriamanitra. Portugal zao tena matanjaka. Za koa fa tsy mahay intsony. Ohatran'ny Suisse. Ny teny asa eto ry havana dia hoe ianao Jehovah no Andriamanitra aza vela isy olona resy anao. Natosiky asa Jehovah Andriamanitra iady. Za izy hipetraka fa ianao no iady aza vela isy maharesy anao fotsiny. Anjaranao io anao io aza vela isy haresy anao. Zany tokony anantsika zany tempo zany. Maninona antsika niezaka andeha hiady foana. Tsika manana mpiady mahery miaraka amintsika ry havana. Tsika manana mpiady mahery miaraka amintsika ry havana. Mbola mandeha ve ny aminareo azafady? Mijanona kely mihitsy areo satria tapaka kely ny taty amiko a. Tsy haiko rehefa maheno nareo zao dia
dia mamalikely azafady efa mandeha efa maheno anosotra mariso mandeha tsara ozy izy Jehova ianao ny Andriamanitray aza vesa isy olona resy anao zany hoe Jehova no iady ary na mbola hoe iady aza ry asa sy ny miaramilany dia ny anaran'i Jehova raha resy zareo dia resy Jehova raha maresy zareo dia Jehova no miamboninaahitra Alleloia ndao mba hananantsika izany toepo izany hiatrika zavatra anao rapitso zao teneniny Jehova aza vela afabaraka moana hanala fanadinana ianao dia teneny hoe Jehova aza vela tsy afaka fanadinana Jehova namely teo anoloana teo imasony hiasa sy ny miaramilany Joda zany hoe hiasa sy ny miaramilany Joda zany a mijery spectateur specta fotsiny zany ianao nge raha nampahitan'Andriamanitra hoe ampijeryn'Andriamanitra fotsiny ianao afaka tsy miady tsika raha Jehova navelantsika hiady amin'ny toerantsika Jehova ngefa ny teny ianareo angina fa za kosa hiady ho anareo halleloia sady nangina ry asa noho ny jery nataon'Andriamanitra zany niady tamin'ireo avy eo am'izay ry asa ary asa sy ny vahoaka teo aminy nanenjika azy hatrany Gerara manenjika fotsiny sisy nataony asa mijery dia manenjika tsy niady miady zany hoe mamely ny ray dia miady tena dia mamely ny ray anao dia miady tena tsy zay mijery fotsiny aloha halleloia dia avy eo manenjika niadinao aorinan'ity androany ity jeren'ny masonao fotsiny dia avy eo anao manenjika fahavalo ataovy amaininy zany niadinao aorinan'ity alibavaka androany ity niadinao manomboka rapitso vao mifo ianao mijery fotsiny ianao dia gaga ianao fa isy fahavalonao iparitadritaka fotsiny da avy eo anao anenjika fotsiny le enjehana amin'io fahavalo efa resy ny enjehany zany a tsy hoe ianao manenjika dia toujours afara fa le enjehany zany a le mpanenjika eto zany amin'ny heviny tsara tsy hoe ianao any arina dia manenjika toujours afara tsy zay le izy fa manenjika olona mitsoka zany olona resy dia olona matahotra dia resinao dia tsy te hahitanao dia mitsokanao halleloia eo amin'ny fahavalonao zany jery anao mifanatrika aminao zera sy ny miaramila telo etsy ray tapitrisa fa entony tsy mbatika ny tantara le telo etsy ray tapitrisa io andeha ho enjehana mitsoka tongotra akatoka na fedinany ary tsy zakany mitsoka matahotra anao atahotra anao ny fahavalonao raha mino ianao raiso ty hiteny ty androany fa ianao matory androany mijery ao anaty nofy fotsiny ianao androany amin'ny nofy fotsiny ianao androany io ady lalovanao rapitso io androany Jehova niady amin'io rapitso anao fo efa manenjika sisa halleloia ary asa sy ny vahoaka tao aminy nanenjika azy hatrany Gerara ka dia nafatesana be ny Etiopiana ka tsy naharina intsony fa vaoringana teo anatrehan'i Jehova sy ny miaramilana izy Jehova koa manana miaramila iasa nanana miaramila zera nanana miaramila fa Jehova koa nanana miaramila ary miaramilan'i Jehova ny nahery indrindra teo tsy nila nisaina akory ny miaramilany zero hoe telo etsy ray tapitrisa Jehova tsy nilaina fantatra ny isan'ny miaramilany ry havako dia teny aminao androany Jehova raha hiady ho anao manana miaramilana izy mipetrahy ianao sy ny miaramilanao ndao ianao hipetraka apetrao ny mombanao apetrao ny fiedinanao apetrao ny sandrinao ndao hitoky amin'Andriamanitra zasy ianao andao hitoky amin'Andriamanitra tsika sy ianao halleloia voaringana teo anoloan'i Jehova sy ny miaramilany ka nazahoany ny Joda babo betsaka le babo ve nentin'i Jehova ho azy Jehova tsy mila an'izany ianao no mila an'izany hitanao andao ke jerentsika tentena dia efa ary namely ny tanàna rehetra manodidina ny Gerara izy fa mifatorana an'i Jehova nahazo ireo ka nobabony ny tanàna rehetra fa be mibabo tao
ary namely mivaly izy ka nahazo babetsaka dia ondry amin'nosy sy raveva ary teny verina ho any Jerosalema zao zany netomboan'io ady io zera ny fanarika tamin'ny zareo ary rehefa nitsaoka zera sy ny miaramilany dia nihitatra ny enjehan'ny Joda dia nihitatra le fahombiazana tsy miaramila ny zera tsony fa ny tanàna manodidina rehetra nahazo ny anjarany tamin'ny Joda sy ny miaramilany daholo no babona daholo zay toerana rehetra nandosiry an'ireo telo etsy sy ray tapitrisa ireo ny sasany nitsoaka tary sasany nitsoaka tary sasany nitsoaka tary fa zay toerana nitsoan'ireo dia nitoravan'ny Joda nanenjika azy daholo dia miaramila ny zera maty moa ny tanàna zay nidirandreo azo babo mba azonareo tsena miaravany zany ohatry ny mampitehiteny ndray zany hoe alao ihany tena telo etsy ray tapitrisa le miaramila fa raha zato reo tanàna zato fotsiny tsoahan'ireo toerana zato dia tsy dia betsaka zany hoe arakaraky ny nabetsahan'ireo zany ary ny antony natonga an'ireo be dehibe zany tiany Jehova azo babo be dehibe ny Joda sy ny Joda sy asa mpanjaka dia aza matahotra ianao an'ireo olana be dehibe eo anoloanareo aza matahotra ianao am'le anoloan'le ngeza be eo anoloanao io fa ngeza be koa ny ao ambadik'io nahazo babo betsaka tsy napozina mihitsy adiny netomboany fitarainana netomboany tahotra ny netomboany way netomboany maty tsika androany tsy fahafatesana kay fa nanehonina ny voninahitry'Andriamanitra ary nakalazana zany nakalazana ny zanak'Andriamanitra na zera ny teo daholo fa nalozy izy lina alleloia aikely miaramila ny zera be dehibe tonga teo be dehibe mihitsy fa mba tonga babo be dehibe ihany koa raha telo etsy ray tapitrisa ny tonga teo ohatr'izany koa ny babo azo any le fahavalo zany tonga teo tonga ho babona rehefa Jehova navelantsika miady rehefa Jehova navelantsika miady ry havana dia mivadika ny globy alleloia ady nivadika fitahina dia ohatra mampitete soa ihany fa nisy an'le ady sa hoana ozy nareo soa ihany fa nisy an'le ady fa raha tsy teo le ady hoay zary inona ary mbany babona teo reo fahavalo teo anoloanareo tsy fahavalo amono fa fahavalo babona fahavalo babona azonareo ve zany inona mampatahotra atsika zany raha misy olana raha misy ady ngeda be fahavalo ngeda be koa ny ao ambadik'io ngeda be koa ny ao ambadik'io ry havako inona no mampikorapaka atsika fantaniko aminao nanao an'ilay zavatra nataony asa ve ianao nanao zay tsara sy mahitsy teo mason'i Jehova ve ianao raha nanao zay tsara sy mahitsy teo mason'i Jehova ianao inona no tokony atahoranao misy anakananao misy anakanan'i Jehova tsy ombanao ve na ambe na ny vitsy hoy le Samuela voalohany vakizy eto tsy misy mahasakana an'i Jehova tsy hamonjy amin'ny maro na amin'ny vitsy halleloia dia inona ary ny asakana an'i Jehova tsy ombanao inona ary no asakana an'i Jehova tsy ombanao betsaka ny fahavalo fa nijerena ny toy an-tantara betsaka lavitra koa ny babo izay azo te hampahazo babo be dehibe anao Jehova ry havana te hampahazo babo be dehibe anao Jehova dia mody asiany fahavalo be dehibe sakatsakana be dehibe eo anoloanao avinareo misy tena anak'iray zay manao hoe ianao io ry havana rehefa ohatra ianao hoe matoa ianao zay misy androso ianao dia bahanana ny lalanao matoa ianao bahanana dia satria ao ambadika ao zany misy fahombiazana be tsy tiana ho azonao ka aza mora miketraka eo am'le manoloana an'le fahavalo telo etsy ray tapitrisa fa jereo ny ao ambadika io raha Jehova no hiady na mbola fito tapitrisa ary tsy maninona na mbola folo tapitrisa azy zany teo tsy maninona ny tena marina ary reny ihany arakaraky ny habean'ireny ihany ny fahasoavana sy ny fitahiana ao ambadiky ny ady misy valisoa ambadiky ny fandresena misy valisoa
ao ambadiky ny ady zay lalovanao misy fandresena ho manin'Andriamanitra ao anao raha ohatra ka aferanao Jehova no hiady ho anao. Voninahitro n'Andriamanitra tanteraka ny fandarantsika na dia nisedrasedra tapatapaka ary misy aminareo ary ve maniry hizara fahatsapana. Inona ny fahatsapana nakasika anareo ary zao mba hizara fahatsapantsika tsika fofoy mihitsy ny toloteny satria alao fofoy nefa tsy tapaka toy izay lava be dia tapaka. Sao izy nareo mino afa vavorainareo ny tolotensika androany. Iny ny kantoko radio Aki radio iny anaty commentaire iny. Raha misy aminareo mazoto hizara fahatsapana zao ny fotoana dia manasanareo ary hiditra amin'ny appel ahafahanareo miditra ao anaty appel raha misy aminareo hizara fahatsapana. Iza ary aminareo no hizara fahatsapana. Ndao ary to dia ampandrotsika efa mahazatra moa dia raha lahantsika tojo ny tafiditra voalohany ao ambadibadika ao izy no hizara fahatsapana amintsika voalohany. Tainy tompo ary raha latojo omenanao ary ny fitenenana. Inona ny fahatsapana voarainao tamin'ity androany ity. Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka anareo amin'ny rahalahy tamin'ny toloteny fa nampahery sady nahavelo fanaterahana be. Tena nahakasika anahy ny teny hoe rehefa avy nandresy izy dia tsy vitany nandresy fa mbola namelo ny tanàna manodidina koa dia mbola nahazo babo betsaka dia hoe arakaraka ny nahabetsaka an'ilay fahavalo indray ny dinay nahabetsaka ny fitahiana ny azo babo dia tena hoe mampahery be sady hoe mahavelo fanaterahana hoe Jehova raha ho avy koa zany foana betsaka ny fahavalo dia ambadika amin'izay koa dia avelo fanaterahana satria betsaka koa ny fahasoavana sy fitahiana ho azy. Tena kasika anazy zavatra dia tainy Jesosy daholo. Alleluia. Tainy tompo raha latojo mankasitraka anao tamin'ny fizarana fahatsapana. Tainy tompo Jesosy hamaly fity. Mbola misy amintsika ve izara manana fandriana izara fahatsapana ary. Raha misy dia afaka miantso amin'ny compte radio Aki radio nareo dia mizara fahatsapana. Mizara fahatsapana moa dia mizarazara nakasika anao tao anatin'ilay toriteny fitininao anatin'ny 2 minitra. Raha tsy misy tsony tsy mandinona ihany koa fa ampy antsika koa na dia nisy anankiray izay ary isorana raratojo nanaiky ataon'Andriamanitra fitaovana dia andao ary tsika eno iry. Tsika teny hoe Jesosy araka ny tenin'ny asa mpanjaka teo mihitsy hoe tsy vitako Andriamanitra. Alleluia. Azo no mba misy anankiray miditra hafa indray. Afaka miteny ve neny Charline tainy tompo ianao anao ny fitenenana inona no fahatsapana voarainao ary tamin'ity androany ity dia omenanao avy hatrany ny fitenenana neny Charline. Misaotra betsaka pasitera name fitenenana. Tena nakasika ny foko pasitera le teny hoe aniasa io Jehova tsy misy afa-tsy ianao no mahavotsy ny tsy manan-kely. Raha ediny maro izy. Tena nakasika izany teny izany pasitera ary tena mahavelo mpanantenana ny fandrenesako an'izany. Ary tena iainako izany teny izany. Fa misaotra ny Zandry Jonathan nanome izany toloteny izany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra any neny Charline tsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay dia Andriamanitra manankarepasoavana ne hamaly fitianao neny Charline dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany. Andonetsika piditra olona vaovao hafa indray ary mbola misy izara fahatsapana ao ambadimbadika. Tainy tompo Ranabavy Suzelle anao ny fitenenana. Tainy tompo pasitera dia tainy tompontsika rehetra mankasitraka pasitera nanome fitenenana. Ny zavatra tena nakasika be dia le tenin'ny Zandry Jonathan hoe teo amin'ilay fotoana tena efa tsy hitany intsony izany izay atao satria tena hitany hoe sarotra be le laza adina teo izy no tena hoe
ny antso an Jehovahandriamanitra dia tena nametraka tanteraka an'ilay fanadinana tamin'ny Jehova, dia tena nakasika be ala izy satria tena misy fotoana tokoa tsika ry havana tena hoe manoloana na toe-javatra anankiray tena efa tsy zavatra azontsika atao intsony mihitsy, tena tapidala-kareta teraka dia sofa manana an'Andriamanitra tsika afaka mbola hiady ho antsika. Dia mankasitraka be tabe pastera nanome fitenenana dia tahiny Jesosy daholo. Aleluia, amen. Aleluia, mankasitraka tsara be ny fizarana fahasapana marina mihitsy zava tsy izay teneniko ihany kory no tokony akasika anareo fa nitenen'ilay olona nitory an'ilay teny ihany koa. Mazava be zay, mankasitraka indrindra ny ranabavy Suzelle tsika dia Andriamanitra mandrakaripasoavina ny amaly fitianao sy anareo rehetra izay nizara fahatsapana teto androany fa mampahery anay ny fizarana fahatsapana izay ataonareo. Andao tsika hanao antirana kredi dia hivavaka tsika avy eo hitentsika amin'izay Jesosy tena tsy vitako rery fa tatamina Jesosy fa osange io raha tsy misy anao. Halleluia, andeha ataontsika titely tsika sanao n'izy ty tahiny tompontsika rehetra. Tsy misy mahasolo anao tantano izay fa ose. Solo now, tantano izay.
Maina Jesosy malalo. Sotranao zay Jesosy fa zay tonge Jesosy tena osy zay raha tsy miaraka aminao e. Osa nge asa mpanjaka raha tsy teo ianao Andriamanitra. Tena hoe tario lalan'izay Jesosy tario lalana zay mba avita sy atotosa somatsara ihany koa Jesosy anty asa fanompona azakazaka zay ataonay ity. Tsy mahavita na inona zay raha misaraka aminao. Tsy mahay manao na inona raha misaraka aminao Jesosy fa tario lalana kosa tafio ny herinao ary oka anao mba haresy ny adinay. Ianao no andresy raha mandresy zay dia ny anaranao no isandatra. Raha resinay ny fahavalonay tsy ny anaranay Andriamanitra fa ny anaranao lehibe no asandatra. Ny anaranao lehibe no asandatra Tompo. Misaotra Tompo malala dia raina ny anaranao akalazaina ny anaranao. Fa afaka ho an'ny tsirairay avy zay tonga eto Jesosy androany. Niza tonga eto izy androany ka manoloana fahavaloko avam-be sy maro be tahaka ny zera Etiopiana. Ngeza no ny herinay no heriny. Maro no nitafikany. Okazany olo zany Jehovah Andriamanitra alala iantso sy hitaraina aminao Andriamanitra. Ary ianao kosa hidina miaraka mitafika eo Andriamanitra. Fa raha mitafika tsy mahavita na inona. Oka nitafika eo no hiasa Andriamanitra. Lehibe no nitafika rehetra maneran-tany. Iza moa no atahoranay? Iza no atohatra anay? Rehefa miaraka aminay ianao Andriamanitra tsy toa. Mehoeriny tsirairay avy zay tonga niary tory teto androany. Niza hiatrika problème, niza hiatrika fahavalo. Dia ianao no iona amin'izany fahavalonay izany Andriamanitra. Ianao no iona amin'izany fahavalonay izany. Zay kosa hitazana sy andinika ary rehefa resinao dia hitsangan'izay anenjika. Vony zay Jehovah Andriamanitra anenjika ny fahavalonay, anenjika ny fahavalonay izay efa resinao. Ary vonin'izay nitondra babo be dia be ody. Fisandratana ambadiky ny ady zay lalovanay. Fitahina ambadiky ny ady zay lalovanay. Fandresena mezinezina ambadiky ny ady zay lalovanay. Saotra Jehovah Andriamanitra. Dia raha laza saotrany eo anao, be zavatra tsy voalazako teto androany. Maro ny tiako lazaina nefa kely ny takatry ny saiko ary fohy ny fahalalako Andriamanitra. Fa mihoatra lavitra anao izay manetretinay tsirairay avy.
zay rehetra matery amin'ny tsirairay avy zay tonga eto Andriamanitra jereo akaiky dia anao mihoatra lavitra noho izany ianao voninahitra ane ho anao voninahitra amin'ny avo indrindra ho anao Andriamanitra tario lalana izay da io ny fandarina mbola mba hito foana Jehovah'Andriamanitra fa tena mila mifampahereto izay voninahitra ho anao izay mibitsika aminay tsirairay avy amin'ity anio ity mankasitraka Jesosy malala fa tsara loatra ianao sambatra izay manana anao Jesosy tsy miafina aminao Jesosy ny ady atrehan'ny firenenay amin'izao fotoana izao aoka ianao Jesosy ny tena hoe hiasa manan-kery amin'izany ady izany Jesosy aoka izay Jesosy tena hoe anao izay tsara rehetra eo anatrehanao mba hitanay ny herinao ary hatoky ny herinao zahay ahafahanay mandresy amin'ny adinay aoka izay Jesosy tena hitaraina aminao dia ianao irery ihany dia ianao irery hatrany no afaka hamonjy anay manoloana ny ady rehetra atrehanay rehefa tsara fifandraisana aminao zahay Jehova dia ianao no miady ho anay ary tsy hiala aminao mandrakizay zahay Jesosy fa tena hoe hifikitra aminao mandrakariva satria raha miala aminao zahay dia tsy mahefa na inona na inona ianao Jesosy no antenainay ianao no antenainay hiatrika amin'ny fiainanay ka aza mafoy anay na mahasaraka anay Jesosy aoka izay Jesosy mba tena hoe tsy variana na horendremana Jesosy manoloana an'izao fiainana mandalo izao fa tena hoe hifikitra aminao anatenanao tanteraka Jesosy malala matoky anao zahay ianao ny ady ho anay manaloana ny ady atrehanay rehetrarehetra dia hampandresy aminay ianao Jesosy ary tena hoe fandresena manezinezina izany lehibe loatra ianao Jesosy tsara loatra ianao mankasitraka Jesosy dia voninahitra dia anao irery ihany hatrany taloha indrindra ka ho mandrakizay alleluia amen alleluia mankasitraka indrindra ny ranavavitsika andro andritsika tanjany vavaka mamy sady matsiro izany andriamanitra mpasoavana any amaly fitianao dia mitombosa dia mitombo fa soavana hatrany hatrany misaotra anareo rehetra tonga teto misaotra ny ranavavitsika Bartel nantona ny vavaka fanombohana raha Jonathan tamin'ny toriteny andro andrita vavaka firenena dia misaotra anareo rehetra tonga niaraka teto misaotra n'Andriamanitra lehibetsika sy tapaka ny fandarana raha mbola tsy tonga ny amin'ny lanitra Jesosy ka tahiny tompo venaina soamantsara tsika ary mbola misy ty tambazotra serasera ity dia eo neto indray tsika raha pitso alina tahaka izao isaka ny zoma moa tsika dia manomboka amin'ny valora sasany fotoana miaraka amin'ny mampionona anaty misy andrata dia miasako anatin'ny bavaka fiambenana samy mifampitondram-bavaka ny amin'ny mbola fitohizan'ny fandarantsika ahafahantsika mifampahereto manoloka mamy antsika tsirairay avy dia samy tahiny tompo dia raha fitsinantsika miona akiradio amin'ny fito amin'ny folo alina tahiny Jesosy daholo amen